raha ny makasika ny famatsiana herinaratra kosa indray dia isan'ny mampimenomenona ny olona amin'izao fotoana izao ny fahatapahan-jiro eto an-drenivohitra sy ny manodidina ny avy eo anivon'ny Jirama nefa dia nanambara fa tsy misy intsony ny delestage fa saingy ny halatra taroby zany izay mampitoy ny herinaratra sy ny halatra jiro izay mahazo vahana eto amintsika no mahatonga ny fahatapahan-jiro any voalazandrareo avy anivon'ny Jirama hatrany tsy mazaka ho izy ireo ny transformateur amin'ny andron-jiro eny ka miteraka fahasimbana fitaovana maro izany rehetra izany araka ity tato-baovao ity. Eo andalam-panoloana sy fanovana ireo transformisy eto Antananarivo ny avy eo anivon'ny orinasa Jirama amin'izao fotoana izao. Amin'ity volana ity dia transformisy 320 eo no hanoloana sy hanovanana ireo transformisy eto Antananarivo entina hamalina ny filan'ny mponina sy tsy isiany ny fahatapahan-jiro. Efa nanomboka itsika, efa agnatintsika zao fa mitohy izy maneran'ilay faritra izay hita fa tena fa tsy mahazaka-ntsony. Eo agnatin'ity ray volana ity zany eo amin'ny 320 eo zany eto Antananarivo izay efa agnatin'ny fanaovana ary vitena maika aloha. Fa io filana io mitombo isan'andro io araka ilay voazavaina teo. Mety mbana mahazaka izy androany fa raha miampy sarabitso dia milatsaka indray izy. Ka izay zany no miarahana miasa amin'ireo fotoana ireo rehefa misy tapaka dia miantso ny Jirama dia mijerena ino ny antony fa miroso amin'izay fanarinana izay tsika izay zava-dehibe. Manoloana izay dia misy ny fiara-miasa eo amin'ny Jirama sy ny distrika, ny commune ary ny fokontany amin'ny fanaraha-maso an'ireo kabla sy ny resaka halatra jiro mahatonga ny transfo ho tsy mahazaka ka mahatapaka ny herinaratra. Androany nisy ny fihaonana teo amin'ny tompon'andraikitra ny Jirama miaraka tamin'ireo tompon'andraikitra isatsokajiny tetsy amin'ny boriboritany fahaenina. Fifanantonana moa zany ny commune urbaine Antananarivo indrindra boriboritany fahaenina sy fampiantsoana tamin'ireo tompon'andraikitra ny Jirama reto dia tonga rareo namaly ny antso makasika indrindra ny fahazavana zany eto amin'ny boriboritany fahaenina sy fantatrareo ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao. Etsika ilazany kosa nefa ny tompon'andraikitra ny Jirama dia nametraka manokana ny tsy fahatombanana ny jiro satria be da be ny olona mangalatra jiro dia be da be koa ny olona mampiasa ny jiro tsy ara-dalàna dia nametrapetraka izay zavatra hoe zany ny tompon'andraikitra ny Jirama tary rehetrarehetra ao amin'ny Jirama zany izay nihaonana tamin'ny fokontany raika amin'ny telopolo teto amin'ity boriboritany fahaenina ity. No mariany teo anivon'ny Jirama fa tokony haharitra hatrany amin'ny 20 taona ny transfo iray saingy noho izy mamatsy herinaratra mihoatra no tokony ho zakany izay mahatratra hatrany amin'ny 10 isan-jato dia herintaona dia efa mirefitra ny transfo iray. Hoentitra arak'izany ny Jirama amin'ny fampiarana ny lalàna an'ireo izay mangalatra kabla sy jiro ary isy ny fidinan'izy ireo eny amin'ny tanàna tsirairay.